manatitra ny araba ho antsika indray tompoko lasy tompoko vava amin'ity androany ity fotoana indray anaranao ny fandarana mandray vahiny manokana eto amin'ny fatalavitry ny M3 TV izay sy Aimé Duvalier Coutarson no manolotra n'ity fandarana mandray vahiny manokana ity ny vahiny horatsika amin'ity androany ity dia ny filoha maneran-tany ny fiangonana Apocalypse dia tsy iza fa Andriamatoa Pasteur Mayol Christian Dedonnier miarabanao pasteur. Miaraba Hervé miaraba koa miarabantsika rehetra koa totokatrano ato arabahiny tonton tontine ankizy rehetra togaso efa zatra mifampiresaka amin'ny pasteur motsika eto amin'ity télévision ity fa dia mandroso ato tokantranotsika indray za Hervé hitako eto tonton mbony fandrina io tantine sady mijery télé no miresadresaka hoe eno amin'ny pasteur Mayol indray tsika fa indray raha resahany rangahy io famelohana zay aloha fantanina voalohana petraka koa feno 20 taona amin'ity taona fito ambin'ny folo sy roa arivo ity ny fiangonana Apocalypse maneran-tany aza hoeza ny fankalazana an'izay 20 taona zay pasteur Mayol. Tena marina zany ny fiangonana efa tamin'ny taona lasa Hervé no efa nahatratra ny 20 taona fa ny radio fanambarana no nankalazaina tamin'ny 5 août teo ny faha-20 taona ny radio fanambarana zany hoe tao anatin'ny 20 taona zany raha jerevana ny asa olona roa no ny ainganana ampianarana n'ilay boky ny Apocalypse efa saika feno eran'ny Madagasikara hatrany ampitan-dranomasina dia amin'izao fotoana zao misy fiangonana eo amin'ny 1000 mahery eo ny fiangonana Apocalypse eran'ny Madagasikara dia tamin'ny 2013 iny no fantatra ny communauté internationale mihitsy ary namoaka hoe fa misy mpikambana eo amin'ny 1,200,000 eo ny mpivavaka Apocalypse eran'ny Madagasikara zany hoe tao anatin'ny 20 taona zany dia nisy vokatra ngeza be ny asa fitoriana amin'ny filazantsara niainga tamin'ilay fampianaran'ny boky ny Apocalypse. Ao anatin'ny 20 taona zay nijoroany fiangonana Apocalypse pasteur inona ny tena hoe lesika diavin'ny fiangonana tamin'izay dia inona koa ny zavatra lesina azo tsoana hoe amin'ny fanatsarana fitantana andrarana fiangonana izay. Ny lesiko moa zany mazava ho azy hoe zay tsy mba tahaka ny fiangonana rehetrarehetra avy any ivelany no niditra teto Madagasikara zany hoe tsy dia fiangonana ohatrany hoe importé zany fa tena made in Madagasikara zany vokatra veto mpanorona dia niainga tamin'izay kely ananana tao masotsokona zay kely ananana na hiratra tsy misy fanampiana na famatsiana rabola avy any ivelany fa dia niainga tamin'ny herin'ny tenanay zany zay teo mbany fitarian'Andriamanitra na vitanan'izay asa izay fa raha ohatra hoe fa nisy fanampiana avy any ivelany niangan'ny asa mety efa mihoatra lavitra an'izao anatin'ny 20 taona fa niainga tamin'izay zava-misy zay dia raha mahita zao ny fandrosoan'ilay asa aloha zany mandroso tsara ny fiangonana na dia misy aza ny sakatsakana misy ny olana maro isan-karazany satria ny fiangonana tsy misy olana koa zany Hervé sy Aimé fiangonana maty zany fa matoa ny fiangonana misy olana velona zany le fiangonana zany fa raha maty le fiangonana tsisy olana zany fa dia fiangonana maty moko fa nisy ny mamy tao nisy ny mangito tao nandritry ny 20 taona misy koa ny mivoaka zavatra normal ihany reny mpitranga amin'ny fiangonana foana misy mivoaka fa misy ny miditra zay nefany raha raisina amin'ny réglement ny fahasalamana zay ny fahasalamana zay raha Hervé sy Aimé zao ohatra mihinana foana fa tsy mamoaka mety tsy salamina reo da fa raha mihinana itsika olombelona ka mamoaka dia réglement fahasalamana zany zay fa zao rehefa mamoaka ianao tsy ilay sakafo tsara mahavelona no hohaninao iny no mivoaka fa zay verina hoe tsy ilain'ny vatana dia iny no mivoaka zany dia zavatra mpitranga zany na amin'ny baiboly ary na ny mpianatra Kristy koa raha nisy ny natsoiny fa nisy koa ny mivoaka nisy ary namadika anazy mihitsy ny mpianatra Kristy zavatra losika ny zavatra zany zay zany fa maofaoto anatin'izay 20 taona zay nefany nandroso foana ny asa zany hatramin'izay.
efa mafaohatra anatin'ny tsy adihevitranay telo menadamianaka ity miresaka politika finoana sosialy izany hoe tsy voalahatra fa arakaraka ny hevitra mivoaka eto no ahafana miady hevitra ny resaka roapolo taona isika teo tsy karitra fa atao ohatran'ny manga sy fotsy hitra ny politika tsika zao a tsy karitra fa ohatran'ny manga sy fotsy ny lokon'ny logona ampiasainareo mety fankalazana ny roapolo taona ity midika ve zay fa misy ambadika politika hoe loko raha hita manko de ohatran'ny hoe loko ny HVM zay loko zay a ny HVM hoe nampirisika anao pasteur hoe atao ohatran'izao ny lokony ity sa hoe vinavinanareo manokana mahavaly an'izay fanontanianao zay fanontaniana ihany raha nareo menadazo no anontaniako izany taloha izaho isan'ny HVM zay dia efa mahavaly an'izay fanontaniana zay mbola tsisy HVM nefa nanangana ny toko politika zay GFFM tamin'ny 2012 ny couleur ny parti GFFM nefa fotsy sy manga ny fiangonana nahazo antso fotsy manga koa ny couleur misy dikany manko le couleur fotsy manga io raha ny kodiny apokalypsy kodiny couleur fotsy fahamarinana fadiovana fandresena ny manga lokon'ny lanitra voninahitr'Andriamanitra zany dia mbola tsisy HVM nefa nanao couleur fotsy manga izay ka tsy avy amin'ny HVM mihitsy zany le fotsy manga fa avy amin'ny fiangonana avy amin'ny antoko parti GFFM manaraka an'izay koa raha ny antoko HVM fotsy manga ny couleur anaovan'zareo fa tsy miaina amin'izay couleur fotsy manga izay ny HVM any apokalypsy zao ny tôbily ny fotsy manga ny bisikileta fotsy manga ny moto fotsy manga bakiraro fotsy manga ny vavaka fotsy manga feno collégium fotsy manga fa ny HVM ne raha mamory vahoaka tsy havitan'izany hoe ho anao fotsy manga daholo raha ameno collégium fa ny anay tena zavatra efa raha mikorinao anatiny iny dia tsy mila zaraina akanjo ny olona fa tonga ty izy ihany mamoaka an'le izy zany avy eo anatiny eo ka raha izay ny andraisana anazy hoe tsy avy ny HVM mihitsy le fotsy manga fa mety ny HVM angamba nangala tahaka anay indray izy io moa zay tsara dia alay tahaka daholo moko ny mampiasa loko fotsy manga zany koa tsy mbola ny apokalypsy fa raha mijery canal 7 reny tsika raha mijery sport ohatran'izany na mijery film novelas moa le film ohatran'ny série malaza be igny misy manao akanjo bleu roi tsara be zany eo anatiny eo dia misy anao sao dia mba apokalypsy koa ary reto sa HVM ve reto fa zavatra efa tsara reny couleur fa niain'ny olona hatramin'izay fa izy evy ny ara-panandray no nivelomanay tamin'le couleur zany pasteur rehefa tonga eto Mahajanga ianao izany ihany koa ny manontany hoe taoriana le fanambarana nataonao atao collision mahakasika le roapolo taona hoe ilatsaka ho fidinanao amin'ny taona ho avy amin'ny fifidianana valo ambin'ny folo sy roa arivo tsika mafisina ito pasteur Mayol ny fanamarinana izay zavatra zay satria matetika manko raha hoe zavatra avoaka ny taonao gazety zany tsy maintsy hoe zavatra nanana proof ihany fa eto Mahajanga ianao amin'izao fotoana zao tianay hoe ho marinanao hoe marina ve no filatsanao kofidiana amin'ny taona valo ambin'ny folo sy roa arivo zay tompoko nisy gazety indray manko namoaka hoe niemitra indray io ny pasteur fa tsy rotsaka dia rehefa niazakazaka daholo ny olona ny vitan'le gazety basy vava dia namaky ny tao anatiny dia hoe tsy hoe akoriny hoe niemitra amin'ny filatsako vidina no tiana ho resahana fa niemotra amin'ny fanaovana tournée aloha fa mbola manao ny planina rehetrarehetra hoe ahoana nanaovana na ka ny gazety moa hitanao raha vao miresaka pasteur Mayol zany dia efa lany ny gazety ka rehefa tia andafo gazety zareo dia asiana titre manaitaitra pasteur Mayol sy ny sariny vetivety iny dia lafa fa le gazety iny zany lohateny fotsiny niemitra fa ny ao anatiny tsy zay fa efa iraka ny mission nampanaovana ana hamonjy ny firenena malagasy amin'izao fahoriana sy fantrana zao tsy olona naniraka ana tsy mpanao politika naniraka ana fa tsika teto Mahajanga teto amin'ity télévision M3 TV ty naharaka tsara reny faminaniana ny resahako reny nanomboka teo amin'ny alan'ny filoratsiraka ny idiran'ny filora valomanana teo amin'ny fitondrana teto amin'ny M3 teto tsika ny resaka be da be an'ireny na dia tsy nino ary tsika fotoana ny alan'ny filora valomanana teo amin'ny fitondrana ny resaha teto daholo nandritry ny teteza mita iny zao tonga amin'izao fitondrana zao tsika
fa aminaniny efa nyresako daholy izany rehetrarehetra izany ka tsy miemotra zany ny baiboly moa tsika tsy mba naman'izay miemotra fanambarany efa naroso iny fa taitra daholy any RVCME mpanao politika tamin'ny fanambarany korotana daholy ny domy mpanao politika satria ny ankamaroan'ny mpanao politika dia mbola mieritreritra anao fitaovana politika na ihany hoe mbola azo godgodena pasteur Mayolina fa izy tsy latsaka fa apetraka ka noho izany aloha izy mbola amboarina tsara mba hanohana antsika indray mififidianana io na ny fitondrana perinasa na ny toko ivelan'ny fitondrana zany efa samy efa mba nanao pipi maso amin'ny pasteur Mayolina ihany ahoana ihany hoe calme fotsiny no calmos tsy mila mikropakos fa calmos fa hoeninareo ihany zay vandeha navoakako am'izay ny fanambarana hoe irotsako pasteur Mayolina eo vao tsy vitany hoe ankona fa tena ampanetry tena ny lazana zany matahotra dia za zao ny lasa l'homme à battre indray amin'izao fotoana zao hoe ahoana ny fomba ibloquena ny pasteur Mayolina ao ny fomba anapitehana anazy ahoana ny fomba anaratsiana anazy dia fampiasaina daholo ny tambanjora rehetrarehetra hoe tsy mila mpivavaka tsy lany eo Mayolina sy ny sisa za moa tsotra kely ana hoe za tsy hitomany filoha-pirenena satria tsy zavatra mora zany asa izany fa raha nieritreritry ny anao filoha-pirenena poste politika voninahitra sy arena ny tadaviko nanao a izy mianadahy tamin'ny 2013 tsika nge niaraka tany Tuliara madame Aimé tamin'ny 2002 reny fa nalala tsara reny faminanina nyresako reny ianao fa lasa ny gouverneur Maranty niaraka tamintsika tamin'ireny sy ny fitondran'ny amiral Ratsiraka niditra ny filora Valomanana tamin'ireny barazy ny natavelana tany amin'ny Tuliara niarahantsika niaraka tamin'ny radio 7 Tuliara tamin'izany fa ny zavatra nyresako tsisy nivoana fitotaona nipetrahan'ny filora Valomanana teo fa 2009 tokoa izy dia lasa 2002 izy niditra zatra raha barazy tany Tuliara tamin'ny URV dareo ngamba 2002 zany mety mbola pipile kely nareo fa mety tsy dia mbola naraka loatra ny tantara fa le madame Aimé efa mpanao gazety izy tamin'izany dia raha mandrika ny elany eo fa niezaka araka izay faraheriny koa filora Valomanana tsisy ny raha mandrika fa inona ny zavatra nitranga ny ekipan'ny TGV niakatra teny Ambotsoroatra dia raikitra ny fitifirana satria fantatra filora Valomanana lefa aminanina dikan'izany nanao izy tsy atateraka azy lefa aminanina koa 7 taona tsy ao anatin'ny mandany zany mandany olona 5 taona dia 10 taona zany raha mandana akoroa nefa lefa aminanina 7 taona dia normal ny olona tamin'ireny raha tsy nina sy mpaminany sandoka le pasteur Mayolina aiza koa ny isan'izany hoe 7 taona izy mbola lany ange zany izy ka raha tsy adaly filora Valomanana dia lany izy mandaa faharoa dia faminaniny Mayolina no elany eo amin'ny 2009 fa ny filora Valomanana mbola nieritreritra hoe mbola anao mandaa fahatelo nieritreritra n'izany izy ary tsy vitan'izany koa fa tena tsika teto Majunga mihitsy nresako an'izany teto amin'ny M3 TV tamin'izay raha tadiditsika tsara le nisy hoe atao 1 million ny karaman'ny mpiasam-panjakana dia amin'izany nefa mbola misy akisambosambotra be mihitsy tamin'ny 2003 zany za avy any Tuliara niaraka tany zay bandry madame Aimé Divaline avy any tonga eto Majunga miditra amin'ny M3 TV dia nanontaniany mpanao gazety teto tamin'izay hoe mba mety androso amin'izay nge le firenena pasteur satria ho ampiakarina 1 million sy mika dia zany teny tamin'izany ahoana ozy izy ny mpanao gazety matsy anahy nihevitra anao amin'izany zavatra nyteneniko dia tsotra tamin'izay tsy possible zany hoa ny taux de décroissance économique atsika hoa teo aloha ny diran'ny filora Valomanana 7% mahery tsy navita SMIC 400 000 francs zao ny taux de décroissance économique idiran'ny filora Valomanana amin'ny fitondranana zao inférieur à 0 moins 6%. Ahoana nanaovanao 6 million fa tsy za hoa tsy mino zany tsy azo tateraka tsy ho tateraka zany hoa ahoana izy tsy atetarana zany ka anao mba mpivavaka ihany ve tsy mba mino anao sy ny sisa ny mpanao gazety tena za hoa tsoroko aminareo fa tapahako ny tanako teo raha mahavitan'izany ty fitondram-panjakana ty fa tsy possible zany hoa dia izy indray mpanao gazety enao izy tsy matarosamborona ny filora Valomanana tenitenan'izany ho gadrainy amin'izany ka nahosamborona anao gadrainao tsy ho vita zany zany ke hoa tsy mila faminaniny fa raha olo économiste mahay mikajy an'izany za ary tsy économiste fa pasteur kely tsy aninina ity mahafantatra hoe tsy possible zany tena laza be moa zany tamin'ireny fotoana reny fa
tsisy nyvoana tokoa izy tsy azo nytanterana hatramin'izao reny mbola tsy tonga 1 million zany ny simiky ny fanjakana tsy mbola tonga amin'izany ary mbola raharary dia mbola ity tany Morondava tamin'ny herinandro lasa teo karaman'ny lehibe ny fokotany 20 000 ariary 100 000 francs ny vice président 10 000 ariary 50 000 francs fa io Mehdi Valina tsy mbola azo folo volana izany hoe lehibe ny fokotany zany tsy mikarama nefa mpiasam-bahoaka tsy mikarama ara-dalàna amin'ny simiky araky ny lalàna misy fa mbola tsy azo ny karamany za zao raha milaza amin'ny programme koa zao raha za filoham-pirenena io lehibe mifokotany io ny tokony atao mpiatsa-panjakana sy ny mpiara-miasa aminazy satria reo ny tena manao ny asa mba hoaka dia reo ny tokony fonctionnaire voalohany indrindra ary tokony azo ny fanampiana betsaka avy any amin'ny fanjakana zay vao ny commune zay vao ny district fa io koa na ny commune ary ny fanampiana omena ny commune ary tsisy vola tsisy dia misavoritaka ambony ambany ny commune koa rehefa miala le bentanàna misolo PDS dia mitondra mpiasa vaovao koa nefa ny ao rehefa tsy ampy ny vola IP-nao dia le mpiasa efa ela ny sana teo tavely eo foana fa matetika le ekipa voatonga indray matetika mahazo toerana ohatroatra zany nefa vola tsisy dia io zany le rafitra fitantanana mihitsy mampitonga n'le firenena tonga amin'le fahasaranana ohatr' zao zany fa zavatra azo atao mihitsy ny mampandroso n'ity firenena ty spirituellement zany économiquement politiquement fa miakina amin'ny volonté-n'le mpanao politika foana pasteur Miaola zao mahatsapa ihany koa fa hoe ory sy mahantra ny malagasy amin'izao fotoana izao idika izany fa tsy mahomby tanteraka ity fitondrana ity sao dia mba izay ary no araraton'ny pasteur Miaola hoe aloha za hilatsaka fa tena tsy ahomy ity ary aminao manokana ho tanteraka tokoa hoe izay fifidianana amin'ny taona 2024 izay raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao no jerena anankiroa le fanontanianao zay eme hoe dia tsy mahomby ty fitondrana ty dia zay hoe ny anarotonao zany hoe irotsahanao fidiana zany za aloha zany voalohany indrindra raha mihaino le mpitondra fanjakana tsy mieritreritra an'izany mihitsy ny fanjakana hoe tsy mahomby na hoe tsy mandeha ny zavatra taony fa ny fanjakana mbola samy laza hoe mbola matanjaka ny fanjakana matanjaka ny atoko azy VM ary tena mbola miasa ary miasa tokoa izy na eto Majungazy anao izara zavatra be da be mba ampisehoana vaoko hoe tena miasa tonga ny aretina pesta zao zao fa tena miasa amin'izao fa tonga avy amin'ny pesta zao manadio manome ny toromarika rehetrarehetra zany fanafody tsy zaraina botsy fa mbola fidiana ihany fidiana le fidiana fanafody eny karaha zaraina botsy koa ngely izy manjary tsy dia misy akony loatra any amin'ny vahoaka fa le izy le fidiana ngeny mety amin'ny vahoaka io nge sahala minitra andreo mijery fety manaova fety nge no kianja banja tao lasa moa zany dia atao ve ira-pilazantsara tsy izy fidirana tsy mahazo olona iny fa atao ve hoahoavy avy sy lahy daintsoraka 15 000 ny fidirana feno io sa tsy feno feno iny dia mety zay koa nyetretin'ny fanjakana hoe raha zaraina mamem-poana le fanafody mety tsy dia misy valerany amin'ny olona fa raha fidiana mba mety misy valerany zany ka le fanjakana amin'izao aloha tsoko aminareo mianadahy tsy mbola nahenitsika ny lazy hoe izay faible fa tena mbola izay ny tompony hery sy ny fahefana ary miasa fa tsisy kandidata orana izany na ndray ka hoana ny heritreretiko hoe faible ty dia anday rotsaka raha izay zany dia aleoko tsy nyrotsaka raha hoe ny faiblesse nyity fanjakana ty ny rotsaha fa ny anaty zay fa hiraka mission nandran'Andriamanitra ana andana reko ny fahoriana sy ny fitaraina vaoaka malagasy maniraka anao mandehana vonjeo ny firenena malagasy fa hamonjy ty firenena ty za ametraka anao izy izy ndeha ozy izy ny olona sasany hoe
fa ngamo tsy apetraka fa iroto sakaindray imaiôla apetraka refa zao lasa iroto sakandray tsy tanteraka zany lefa aminaniny anakoronginy tao telo e taoko telo ngamo fomba azona mametraka olona amin'ny fitondrana indray a maty le président de tsy maintsy maty aperinasa zany tsy maintsy solony zany de mametraka olona zay ray za tsy hivavaka ny président ho faty zany tsy mety zany hoe mitondra fivavahana de hivavaka an'izany faharoa gidragidra rotaka raha mandrika fanonganam-panjakana ohatra ny tamin'ny 91 72 91 2002 2009 meny maramila ny filohan-drajoelona ny fitondrana apetraka zay fa zay misy maty misy zavatra potika be da be fa ny fahatelo fifidianana no atao de ny vahoaka ny mifidy olona zay apetrany eo amin'ny fitondrana de manontany anareo mianadahy itsika atao trano eto tonton tantiny ina ary ny tsaratsara kokoa tonga afako hivavaka ve za ho faty ny filoha-pirenena de tonga eo sa andeha hitondra vahoaka edina an-dalambe fa tsy mety tsony ty fitondrana ty de tsy rarahako na firy maty na firy may na firy potika fa za tonga amin'ny fitondrana fotsiny tadiaviko de raisiny maramila ny fitondrana de apetrany eo sa fifidianana no ametrahany vahoaka anahy eo de za ihany mamaly ny tenako raha isafidy am'izay telo zay za de nitako ny tsara indrindra ny feom-bahoaka feon'Andriamanitra de avy aloha ny vahoaka no isafidy ka raha ny safidy ny makaty amiko de apetrany eo fa le faminanina tsy nanazava n'ilay fomba ametrahana anahy io fa fanambarana fotsiny no ataony hoe apetraka ianao de anao zany manao ny analyse-n'le faminanina hoe ahoana moa zany ny fomba ametrahana zany takany tamin'le faminanina hoe niainga tany amin'ny voalohany le hoe ialy professeur Zafy Albert amin'ny taona ho avy taona 2010 anazo azy io fa ndraisatsika moa reny zany hatramin'izay de amin'ny taona ho avy 2010 ialy amin'ny professeur Zafy Albert mbola tsisy fiangonana apocalypsite am'izany fa mbola mampianatra za am'izany mbola mpivarotra teny ambany arkady de inona zavatra nisy tsisy fanazavana hoe inona ny fomba ialan'ny professeur Zafy Albert atao fa nga nisy olona nino an'izany tamin'izany nandray ary ahoana koa na possible ny hoe ialy flora Zafy Albert de verana amin'ny ralatsiraka nefa voviana ny diso filoratsiraka lazaina fa jamba ny Frantsa tsisy olona nino an'izany nandray azy fa tsy nazavaina hoe ahoana ny fomba ialany teo efa tonga le ay ve ampesomany ialany teo zangana na député na iray tamin'izany eny taona nitondrany flora ratsiraka eo raha mandrika ny ialany eo tsy fantatra hoe ahoana ny fomba iseon'le raha mandrika na ahoana na ahoana takan'izay koa ny flora valomana hoe raha mandrika koa ny ialany eo tsy fantatra hoe ahoana ny fomba iseony fa de déclaration fotsiny ny mpitondra roa aorinan'ny flora valomanana zay ny reo vo hitondra rehefa afaka 10 taona zany hoe aorinan'ny 2013 nanao zay fomba fahaizany koa ny filohan'ny tetezamita tsy hipetraka amin'ny fitetezamita io fa hiditra amin'ny 4e république mbola irotsikofidina zany fa za manontany antsika totokatrano ato raha nilatsaka ve filohan'ny rajoelona de tsy olany tamin'ny 2013 raha afaka nilatsaka ny olona ny toana ny ary latsaka lany zay koa mbo isany nanoana n'le fitondrana am'izao fotoana zao ina moa no mampamenatra an'izany zay ny zavatra nisy fa naniny filohan'ny rajoelona tsy tafiditra ny latsaka satria zay le faminanina hoe izy le mpitondra voalohany manaraka ny filora valomanana de ny mpitondra faharoa zany ity fanjakana ity am'izay de dikan'izany ity fanjakana ty raha am'izao fotoana zao koa tsy mieritreritra n'izany hoe faible zany mihitsy izy fa hoe tena mbola matanjaka mihitsy izy faharoa moa hoe ho tanteraka tokoa hoe io fifidianana amin'ny 24 io mety apetraky ny herve ihany fa aloha tonga de fa apetraka hoe satria mantsy misy ny fikasana zay anovana ny lalam-panorenana zay ataony filoha-pirenena de raha izay tokoa ary ny misy mety ho tanteraka tokoa hoe ny fifidianana sa tsy ny aloha zany raha ny faniriko e de aloha tanteraka le fifidianana zay koa ny mety faniriny vahoaka satria fareraka koa ny vahoaka e tena fareraka aloha ndeha le fifidianana aza kortanina milatsa za zany mahazo milatsaka daholo zay te hilatsaka daholo ny olona rehetrarehetra satria za tsy nandeha hifaninana am'izay mpilatsaka fa ny any ny mission nanranana monjy ny malagasy am'le fahoriana satria zay mbola rafitra demokratika iainantsika eto
dia nidikan'izay malalaka amiko zany tsy olana aminany ilatsaka ny filora valomana na ny filohan'ny rajoelona ny filoratsiraka koa mbola mieritreritra hitondra teteza mita faraparany mba anarina an'ilay firenena na ilatsaka ny filoam-perinasa amin'izao fotoana zao na mbola misy kandida maro ary ilatsaka eny fitiava-tanindrazana daholo zany tsy maninona zany avy aloha ilatsaka ny olona fa zao izy ve le fividianana mitona ho avy na tsy izy za zany tsy nahazo an'izay faminaniana zay aloha tsy nahazo an'izay za hoe tsy hoisy fividianana io mivana ambe folo soarivo pasteur iny nataon'ny pasteur Mayol am'izay dia miandry ny ametrahana na fotsiny ary efa tsisy okina moa no ataoko tsisy nataoko ane za tsy hidina an-dalambe dia hitaona olona igrevina dia miandro fotsiny ahy zany hoe rovina indray zany no isy le izy fa zao ary ohatra ny fitondran'ny fanjakana mbola tsy hanao fifidianana mitona ho avy dia vao maika me mangidy hoditra amin'ny vahoaka ilay fitondrana amin'izao fotoana zay satria hoana mahatonga pasteur amin'ny tena zay satria le vahoaka zany amin'izao fotoana zao efa te hisafidy izy fa efa tsy mbola tonga amin'ny zavatra nantena iny ny vahoaka ange hatramin'izay zany nasorona ny mpitondra teo aloha nandatsahany rany sy ny ainy mihitsy aza dia nametraka mpitondra vaovao mba nanantena hoe hiatsara ny fiainana fa vao maika ny nyletika nanomboka tamin'ny 2002 io dia niditra indray ny 2009 nanantena indray ny vahoaka fa hiala le mpitondra mba hiatsara amin'izay le fiainam-bahoaka hitatsika tamin'ny teteza mita iny tonga ty fitondrana ty dia zao vahoaka mbola angamba ataoko hoe vahoaka zay miaraka amin'ny fitondrana foana hatramin'izay ka hatramin'izao no mahita hoe mandeha mety ny fiainana fa ny vahoaka maronisa dia mikaikaiky azao daholo ka raha mbola tsy hanao fifidianana indray ny fitondrana amin'izao fotoana zao ohatra ny malalaka ihany ny lalana idirako amin'ilay ametrahana anara izay no ataony fa dia tsika moa mahita eo zany fa anova lalam-pandroenana akory zareo ankilana ozy izy anao atao hoe raha anova lalam-pandroenana izy maintsy misy referendum amin'taona ho avy fa inona amin'ilay lalam-pandroenana ary no ovana dia ny aya ihan'ny olona dia hoe le roa volana hoe tsy maintsy mametra am-pialana roa volana alohan'ny fifidianana raha irotsaka filoam-pirenena ny filoham-perinasa ny premier ministre présidentiena ny assemblée raha ireo zany irotsaka araky ny lalam-pandroena dia mametra am-pialana roa volana alohan'ny fotoana za nefa nisany namola volana io lalam-pandroenana io koa teny misesy vato tamin'ny fotoana namola volanina an'io voasa teny zany ny esprit nanaovana an'io le roa volana alohan'ny fotoana io dia tahak'izao hoe mba hitoviany kandida lenta amin'ny firotsahana filoha-pirenena dia mametra am-pialana ny filoha-pirenena perinasa mba tsy ahafahany anana tombony akoatran'ny kandida ifaninana aminy zany hoe tsy afaka ampiasan'ny fahefam-panjakana izy ny volam-panjakana ny mpiasam-panjakana chef district amin'ity koresana amio sy ny commune satria manomboka avy any le miova ny vokatry mpifidianana le alabato zany ny intérieur ny seny sy ny sisa amin'izay fotoana zay mba mitovy ny kandida rehetrarehetra zay nanaovana an'io lalam-pandroenana io ny toetsaina na ny esprit nametrahana azy izy iny ny fahitako anazy mandray roa ihany ny eritreretina nanaovany zareo anazy satria raha ohatra ka sendra tsy hitsika no lany eo amin'ny fitondrana fa olona hafa dia tsy maintsy ametra-pialana zay président eo ifaninana amintsika ka raha novan'io lalam-pandrenana io izy dia itsika no manohatra anazy fa nasiany zareo artikle ihany ankilany eo hoe ny filoha-pirenena indray nefany afaka manova lalam-pandrenana amin'ny fotoana inona na amin'ny fotoana inona zany hoe raha tonga ihany zany tsika dia afaka mialoka ato amin'ity article 546 147 indray zay hoe afaka mialoka ankely ato indray tsika hoe azovana ihany io roa volana io no toedra raha-pirenena satria ny filoha-pirenena mbola mila manao ny asany zany dia maharatsy endrika an'le izy dia ny hoe raha amin'izao akatoko ny fifidianana zao ny mieritreritra ny fanjakana ny anovan'io dia mazava amin'ny rehetrarehetra zany fa hoe tahotra ny mpitondra fanjakana sao dia tsy ho lany dia aleony mipetraka eo ihany aloha mba hahafahany mampiasa ny fahefany na mba azahoana mangala-bato dia ianao tsina raha tsy manam-pahefana tsy afaka ny angala-bato tsisy kandida ivelan'ny fitondrana afaka angala-bato zany ary tsy mbola nisy zany hoe filoha-perinasa dia tsy lany izy dia tena izy hoe
tsy nalany anazy satria nangalabato ny kandidako nefa ianao nitompony fahefanao tsy possible zany ianao ihany no afaka mangalabato ianao ihany ny afaka manondrana boîte de rose atsokotsoko ianao ihany no afaka manondrana volamena antsokotsoko fa tsisy mpanohatra sy olona ivelan'ny fanjakana afaka anao an'izany satria lalàna tsy azo atao zany de mazava ho azy zany fa raha ikitika lalam-panorenana ny fitondram-panjakana za zao torohevitra hoe tsaratsara kokoa rehefa tonga amin'ny fitondrana efa lany izy vao mikitika an'io de mba tsara toerana le fanjakana fa raha zao nykotihany aloha za raha zaiko anareo mianada zay candidat rehetrarehetra ilatsaka filoam-pirenena zay ilatsaka misy vahoaka daholo endamosiny io article io raha io nykitihanao anohatra an'io daholo reo candidat reo de andao ry terena tsy maintsy atao re référendum hoe anao référendum hoisinao amin'ny lalam-panorenana io zay vahoaka mpanaradiana ilatsaka filora valomanana zay mpanaradia azy ny filohan'ny rajoelona ny taoko hoe mbola ilatsaka kokoa filoratsiraka tsy haiko zay candidat mbola irotsako izay vahoaka anohana an'ireo anao tsy daholo amin'io lalam-panorenana io de tsy lany io lalam-panorenana io ny azy vemarery zany sisa no anao n'io eny de firy nisy azy ve mety Madagasikara alany an'io lalam-panorenana io na angalabato takan'inona renao tsy lany zany io fa raha masaha mpitondra fanjakana alefaso ane de ho hitantsika eo tokoa izy raha izy masaha fa zany efa mahita hoe tsy sahanao an'iny fitondram-panjakana ny tena pasteur to hoe raha ohatra hoe tonga eo amin'ny hoe fitondrana zay ianao hoe roa volana miloatra ny hoe azonao kitihana le lalam-panorenana midika io izy fa hoe kitihan'ny pasteur le izy rehefa hoe tonga eo amin'ny fahefana fitantanany ny firenena malagasy zay le fitondrana am'izao fotoana zongy sy ny mpanao politika ny mieritreritra an'izany za raha tonga eo amin'ny fitondrana ny vahoaka malagasy rehetra miara-manaiky fa lalam-panorenana io nge misy mandringa be da be ny zavatra tsy mety amin'izy io fa tsy hoe korony hoe za eo amin'ny fitondrana de akaiky fifidianana voanovana azy fa vo miditra raha sitrapon'Andriamanitra sitrapon'ny vahoaka malagasy fa leo mpanao politika ohatra ny vahoaka malagasy fa mba iova de anovy ianao zany hatrany amin'ny fotony miova hatrany amin'ny lalam-panorenana anie zany fa za raha nova lalam-panorenana rehefa tonga amin'ny fitondrana tsy référendum no ataoko fa élection no ataoko fifidianana zany hoe le référendum manko hoe lalam-panorenana ray no atolotra ao de vahoaka mandany hoe ina anao fa ny fifidianana indray misy karazana lalam-panorenana maromaro ohatra 5 karazana lalam-panorenana avoaka eo de lalam-panorenana état unitaire ny ray ho an'izay mbola mandalany fanjakana fohy be tokana tompon'ny fahefana de nareo manao propagande niny atao viny eran'ny Madagasikara lalam-panorenana faharoa régime parlementaire ny parlement ny tompon'ny fahefana koa izy manendry ny premier ministre fa tsy ny président de la république ny fahatelo théocratie azavady fédéraliste satria ny olona koa mitabataba an'izao zareo ny fahefana fa tsy de mivangongo amin'ny fanjakana fohy be eo zay hoe koa tia Mazangany misy ny ranomasina de any Antananarivo mamoaka ny permis fitrandraha de ny ity zany de mpanara-dreny rano fotsiny ny tombontsoa sy ny commission rehetrarehetra lasany any daholo de mpanantanteraka fotsiny ny ity misy ny vola miditra sy ny sisa tsy misy ristorona ahafana mampandroso ny faritra eto Mazangany fa lasa any amin'ny fohy be any nefa iny lasa any amin'ny fohy be mbola mpitondra ihany ny matavy sy voky amin'iny de be da be mitaky ny rafitra fédéraliste io koa de manao propagande n'io koa izy zany ao koa ny mieritreritra koa fa tsy mety amintsika mihitsy ty resaka démocratie sy état unitaire ty fa avereno amin'ny fitondrana fampanjaka reo mpandala ny fomban-drazana zany fa tamin'ny andro ny fampanjaka tsisy dahalo tsisy an'izany trosa tamin'ny banque mondiale sy ny FMI sy ny sisa zany zao mahantra ny vahoaka autocratie zay lalam-panorenana indray manao propagande zay indray zareo fa raha za mahapaster anazy zao nitako hoe mba metimety amina raha ho tahieko araka ny mapety ahy le lalam-panorenana théocratie zao no mba mety amina hoe ataotran'ireny fanjakana ny any Vatican ny any fanjakana silamo reny tonga de efa théocratie ny andreny tonga de silamo daholo tsina ny vahoaka eo aminy 98% Iran, Arabie Saoudite, Koweït, Irak, Liban, Pakistan, Afghanistan sy ny sisa fa zao
tsy mbola ho zakany malagasy raha hitako hoe théocratie no atao eto mbola tsy vitatsika zany fa ny hitako hoe ny tsaratsara kokoa raha za tonga eo ny mety amiko mro lampanondrenana dimy reo fédéraliste ny hitako hoe tsara mety kokoa raha tena anovatsika io ny mety ahafahana mampandroso malaky amin'le firenena malagasy efa mifitondrana zany vo anao an'izay fa tsy hoe efa kaikaiky fifidianana dia io lalam-panondrenana io ihany notazony koa dia kitiako am'izay le roa volana tonga dia sirika be ozy izy ny tanora hoe tena fa hoana fa manina raha hafa ny kitena fa tsy io hoe iraka amonjy ny malagasy amin'ny fahoriana sao dia mba tokony any amin'ny asa am-piangonana pasteur Maiola no nanaovana an'izany fa ianao pasteur mpitondra fivavahana miditra amin'ny resaka politika betsaka be ny zavatra finosina sy mifamoafao anatin'izay resaka politika izay indrindraindrindra fa ny mena miravoravo izay tena hoe anjakany asan-devolo tokoa ao anatin'izay raha resaka politika manokana misy ny ady seza misy ny kolikoly misy ny fanangonan-karena mety mifandray amin'ny asa am-piangonana ve zay pasteur tsy aloha hoe pasteur mijanona any amin'izay asa am-piangonana izay reo hoe iraka monjy ny malagasy amin'ny fahoriana fa dia hoe any amin'ny resaka politika indray no idiran'ny pasteur Maiola tena marina mihitsy zay teninao zay dia indrindra nke ho an'ny trindrotsoako tamin'ny 2013 satria zany eritreritra hoe eo le faminaniana fa ohatrany tsy mety amin'ny malagasy hoe mitondra fivavahana no mitondra firenena dia le calculnay koa diso ny compte 10 compte satorana izay satria hoe 2003 plus 10 afaka folo taona nareo vo hitondra fa tsy hoe 2003 plus 10 ao anatin'ny 2013 nareo ny hitondra fa orinany 2013 dia raha za zany te hitondra firenena fa nanao tamin'ny 2013 dia be da be moa zany ny olona ny faly ny anjanja fa mpaminany santoko pasteur Maiola le aiza koriny zay 2013 eo irotsaka indray no fa tsy apetraka e dia za ry tsy nanao tamin'ny 2013 dia mpaminany santoko zany satria tsy tateraka ny 2013 nakaiza nefa le firenena anazy zao mba ny faneriko satria fa faly ny olona hoe mpaminany santoko pasteur Maiola tsy tateraka ny 2013 dia nanona mpitondra anankiray koa pasteur Maiola dia tokony mba milaza amin'izay ny atsika hoe so ihany fa tsy tateraka ny 2013 fa saika ny fitahany mpaminany santoko teto itsika fa zao tsika efa milamina mahazo vola andoavana droit d'inscription tsy misy tsony ny kolikoly fa raha iny mpaminany santoko iny tao mety zava-doza ny tranga teto ny filaminana ny insécurité milamina tsara fa tsy teo le mpaminany santoko satria nisy olona miteny an'izany hoe raha tonga eo dia vola mpaminany sandoka io fa orina ny ainany bahoaka eto fa ho aveto ny arety mandringana ny choléra ny peste ny insécurité amin'ny dahalo ny kolikoly dia anjaka raha io ny tonga eo dia tsy tonga teo tokoa ry nefa nakaiza le firenena dia tonga amin'izay izy Andriamanitra hoe za mihitsy ny maneraka anao andana vonjeo ny firenena malagasy fa reko ny fahoriany voaka malagasy ny fitarainany satria mivavaka ny malagasy amin'izao fahoriana zao jareo fa feno daholo ny fiangonana na katolika io na protestant io na zokony io na zandriny isaky ny lahady na isaky ny sabotsy feno fa any amin'ny tany mandroso any izy mianada tena lazaiko aminareo hitako reportage tamin'ny télé namidy le fiangonana satria tsy isy mpivavaka tsony dia natao bara vitany zareo tsara tare be mihitsy le tazy ry ambony iny lasa misy latabatra seza ndray fa rehefa natao bara feno le fiangonana natao bara fieno tena fieno isakariva zany dia tena karaoke satria vita tsara fa izy tamin'isy fiangonana tsy isy piditra feno ina moa ty le reto faroratra amin'ny tranokala feno tranokala tsy vovoka tsy tena farany io tsy aloha ty mity dikan'izany eny zao zany zay ny eritreritry ny olona hoe tsy anjarany mpitondra fivavahana zany resaka politika zany fa anjarany mpanao politika zany fa nareo mpitondra fivavahana mipetrahany am-piangonana any fa raha vao miditra amin'ny politika zany nareo ao mangalatra ao kolikoly araky ny tenen'ny madame Aimé zay ao resaka risirisy ny nama sinisisa politika zany areo tsy tokony anao politika nareo mpitondra fivavahanareo mariny zany amin'ny lafiny anankiray
fa tsy marina zato isan-jato zany rehefa miteny ianao hoe tsy manao politika dia nidikan'izay manao politika ianao zany fa ny politika ianao tsy manao masy razonareo daly izy dia manao politika ianao zany fa ny politika ianao tsy manao dia hoe ianareo maloto amin'ny fitondrana fanjakana io fa ao nge halatra sy ny sisa fa nga moa rehefa politika dia tsy maintsy ho halatra foana no atao baiboly ny fiangonana tena manao politika fa ny politika ny fiangonana sy ny mpitondra fivavahana tsy mitovy amin'ny politika ny mpanao politika mekoatra nareo da marinareo raha diso politika ny mpanao politika dia zao raha tonga amin'ny toerana izy raha tsy angalatra izy dia manitra izy miala eo fa zao politika ny baiboly aza mangalatra raha olon'Andriamanitra zany ny fitondrana mpitondra fivavahana dia tsy angalatra izy satria zay ny politika politika roa samy politika ireo fa ndray politika mangalatra ndray politika tsy mangalatra fisy milaza aminao fa tsy politika ny tsy mangalatra politika ny tsy mangalatra fa politika koa ny mangalatra politika ny mpanao politika 5 taona nipetrahantsika eto mangorona arak'izay tratritsika maximum satria raha miala eto anao dia tsy fantatra tsony eo vina indray no iverina eto donc zay azo orona dia orona ho an'ny tenany zany fa politika ny baiboly tiavany namanao tahaka ny tenanao raha mihinana betsaka anao mba omeo koa ny vahoaka anao zay politika ny baiboly samy politika reo politika mpanao politika dia ty valifaty politika ianao nikitikitika ny fananako naonganao teo amin'ny fitondrana nataonao sesitany nygadrainao potenao ny fananako tafaverinao valifaty manome ohatra atsika fotsiny izy nanome antoko raha ny filora valimanana na ny filoandro rajoelona tafaverinao ka tsy amalifaty an'io fitondrana amperinasa amin'izao fotoana zao io mafy any nanaovanareo anazy iza koa ny anome antoka raha filora valimanana ny tafaverinao ka tsy hanafika ny filoandro rajoelona sy ny ekipany zay nananapotika ny magoro sy ny tiko sy ny rehetrarehetra ireo tsy pastera mpanao politika olombelona reo lozika za micomprendre an'ireo raha anao valifaty reo mitoerana misy azy satria mafy ny nazo anazy ka tonga mitoerana izy sesitany koa ianao gadra koa ianao zay fa nananao azo brokena sy potena ny potehany ko zay ny politika ny mpanao politika zay fa ny politika ny fiangonana aza mamaly ratsina amin'izy ana amin'izy ome hoanina na dia nino izy ny fahavalinao ome hoanina zay ny politika ny mpanao politika ny politika ny fiangonana politika ny mpanao politika dia ty kolikoly tsy velona izy raha tsy manao kolikoly amin'ny concours zay atao rehetrarehetra any fa ny politika ny baiboly mazava aza manao kolikoly voaka an'Andriamanitra sady tsy mandray no tsy mame zay ny voaka an'Andriamanitra zany ka raha ohatry izy anareo tsy tokony anao politika ny fiangonana dia avelao ary reo mpanao politika sady mangalatra ny mamaly faty ny tia tena ny manao kolikoly reo dia reo ihany zany ny hoe sosikevitra ame pasteur hoe amin'izay ady amin'ny kolikoly zay raha zao fiara-pianantsika malagasy ho pasteur tena mbola sarotra ary tena lavitresaka ny hoe iady amin'ny kolikoly zany karama tsy ampy vidim-piainana ty midangana be zao zao ny carburant koa vao niakatra vao tsy ampy herinandro zay izy io ny lohany ihany mitondra ny ora izy menada za zao lohany donc za président république dia za miteny amin'ny RV anao kolikoly aho zany 5 taona nipetrahako RV bois de rose 35 conteneur efa vita ny fanarako tamin'ny Sinoa sy tany Dubai dia alefaso dia ianao maka fa ny ianao ataovy aza atao betsaka atao 20 conteneur ny ianao ok ampitao ny message dia lasa ianao maniraka ny emeko ny président 35 ny a 20 fa ianao madame Aimé maka fa ataovy 10 ny ianao fa manahirana amin'ny vahoaka ataovy 10 ny ianao madame Aimé koa maniraka satria ianao mety ataontsika hoe SP ny président ianao zany dia mety maniraka ministre indray ianao baiky ny président ministre ny président zao ny NRV zao ny anahy zao ianao maka monsieur le ministre fa ataovy 2 conteneur ianao fa zay atao betsaka loatra fa dia ministre indray maniraka ny DGN na ny SGN makafa za atao betsaka tonga hatrany amin'ny farany aniny dia raha manazavatra hafa reo dia afaka hiteny aminareo ve za zany naniraka anareo anao fa raha za tsy anao teny aminao RV raha misy bois de rose eo na volamena eniko mivoaka voaka ny mpanao gazety ka marina ianao migatra 20 taona 30 taona
de efa milaza aminao tsy tia ianao n'izay mihitsy ianao ibaiko ny madame Mémé madame Mémé tsy ho anapaka ny lokondry raha maheno koa misy boîte de rose mivoaka ny volamena satria anao mana fahefana ibaiko ny ambaninao koa mako zany tapaka ny lohanao koa ka draiko koa anao fa za tsy ho tapandreto ny loko hiteny koa anao za de efa milaza ny lahy so anapaka ny loko fa raha maheno koa de vitaiko de tonga hatrany amin'ny farany iny de zay na io de miva io kolokolo io fa zao za lohany manao koana ny tsy anao daholo ny ambany koa fa raha za tsy anao de inona ntsony moa zany mahafirenena n'le firenena hatavavoaka n'le firenena hoe zany natao mpanao politika nefa za tsy mpanao politika efa mpitondra vivavahana de tsy mipolitika ny baiboly no ampiariko fa mipolitika ny mpanao politika tsy iza ntsony azo antenaina navitra nyty firenentsika malagasy ty politika ny pasteur Mayol ihany koa ary ve raha hoe lany eo amin'ny fitondrana pasteur Mayol dia ho tireny pasteur Mayol ho ivadika apokalypsy daholo ny olona rehetra dia ho ajanona ny fomban-drazana zany tsy possible tsy mahapossible an'izany dia zao voalohany indrindra dia ity tsisy olona anaiky an'izany na inareo menada reto ory tsy anaiky an'izany hoe za président mivady apokalypsy ianareo ianao ve tonton tantinina inareo mpianatra amin'ny université mijery ana rehetrarehetra anaiky an'izany ve nareo na tsika mpitondra bajazy reto ary mpitondra taxi be zay nazahoana seza malaky koa ary mivadika apokalypsy zay ko aza manaiky an'izany raha za manao an'izany dia za misy miteny aza manaiky an'izany fa tsisy filoham-pirenena adaladalana anao an'izany eran-tany hoe katolika izy dia nitereny ny olona ivadika katolika protestant izy dia nitereny ny olona ivadika protestant tsy ary mbola nisy zany ary za ve dia ho adalana ny adala rehetrarehetra dia zany no atao tsy azo zavatra tsy azonao atao zany mission ny ranana tsy hamadika ny olona hiala amin'ny fomban-drazany mission ny ranana tsy hamadika ny olona ho apokalypsy fa hanala ny olona amin'ny fantrano za mamalagasy ana ny fomban-drazana gasy ny magasy ny gasy ny fomban-drazana sinoma firenena ny sinoma leo teny na ny japonais fa tsy ary mbola nahita hoe ny sinoa hoe tafavoaka ny fireneny dia ny foana ny fomban-drazana ka hoana za gasy malagasy ray malagasy reny taranaka mpanjaka manana ny fomban-drazanay avy amin'nyreniko betsileo ny reniko avy eo lalangina fianaratsoa ny raiko avy eo vohipeny taranaka mpanjaka lokomby ny ray beko mayolona io teraka atao maro tsetra manana ny fomban-drazana ny vadiko no teraka atao Tananarivo manana ny fomban-drazany koa dia tsy possible hoe za filoham-pirenena malagasy dia izay no mamaiky anao andravan'ny fomban-drazana amonjy ny firenena malagasy amin'izao analana azy amin'izao fahantrahana izao fa tsy ho tonga amin'ny fitondrana dia andravan'ny fomban-drazana malagasy na hoe anovan'ny olona apokalypsy misy koa ny mitenen'izao hoe zany daholo angaraka ny teninao mitenen'izany daholo ankeny olona fa efa tonga ao ny ataony ihany no averiny araka ny atao amin'izay fitondrana izay amin'ny fomba hoana pasteur Mayol no ahafahanao hoe manala ny fahantrana eto Madagasikara izay misy mpiara-miasa aminao manokana ve sa hoe misy paikady manokana entinao hiadina amin'izay amaleko izay fanontanianao zay madame Mémé nisy olona nyresaka tamiko io oloha tsy apokalypsy zavatra ny teneniny dia zao vao nahinanao ilatsaka pasteur ozy izy le tontonay dadatoanay io nyvorininy zay ndray alahady izy io izy mpanao politika efa milliardaire tena mahay milomano mihitsy izy amin'ny fitondram-panjakana tao le manaova-palitao zany fa tafapetraka ao foana izy fa izy tsy mpanao politika le manana toerana hoe ministre na ohatran'izany fa mpanao politika miaraka amin'le mpitondra foana izy zany fa milliardaire fa zao ny namoriny anay tao enjana be ozy izy pasteur Mayol ilatsaka ho fidinina io fa za dia milaza aminareo ataovy zay fomba rehetrarehetra anakanana an'io ary raha tsy ho arak'izay azo atao any amin'ny Facebook sy ny gazety sy ny réseaux sociaux any fa raha io ny tonga eo dia mahita raharantsika fa tia ny fahafahatsika dia fa ahoana tonton fa tsy azonay zany tianao resana zany itsika ty fa zatra mihinana 900 amin'ny are-pirenena io na volam-panjakana io na vola famatsiny ny arena ankibon'ny tany ny afera rehetrarehetra io kolikoly raha iny ny tonga eo
tsy hinana zany tsy folo zany tsony lahy fa tereniny apahafolo-karena no hoan'ny lahy iny efa nasian'andriamanitra tamin'ny fafolo-karena io ka raha apahafolo no hoan'ny lahy am'ireo re-pirenena reo mahanitra lahy mandritry ny fotoana zay ipetrahana hitondrana fanjakana io ilahy fa zatra mihinana sivifolo teo izy ka de tano ataovy daholo mihitsy zay moyen tsy idiran'iny ao raha mila vola dia ampiasaina ny vola aparitaka any amin'ny vahoaka mba isafidy atsika de zaraina vola ny vahoaka izaraina maillot sinkaraza sy ny sisa to horesako manko zay fa avy eo fa za raha hanao propagande tsy zarazara zany de mba nanontany anazy hoe tonton nareo ve fa manan-karena be ty de tsy mba hijery vahoaka am'izay fa de mbola otrongisina any amin'ny vahoaka foana le 9 isan-jato e tsy aleo mba mijery an'le firenena am'izay tsy elanga daladala ozy izy tsy isy mpanao politika mijery vahoaka zany le ty mahanitra zay mpanao politika mijery 5 taona ne ny ipetrahany lahy eo amin'ny fitondrany de tsy hinany lahy mandritra ny 5 taona elany manitra indrindra jereo ozy izy zao ny filopirenena manitra indrindra professeur Zafy Alberi sady tsy nalany mandat no tsy mba nihinana voan'ny ampesement de nanao saluan'ny commandant satria vita tsy nihinana de nahandra ka 5 taona ny ipetrahana lo raha i maillot-liny no tonga eo izy tsy manao paster izy fa de mialatsiny izy nefa natsian'andriamanitra tamin'ny fafolo-karena tereniny lahy tsy hinana fa tsy nepafolo ny sasany ary 5 isan-jato no hoanina ny sasany ary 9 mihitsy no hoanina raha isan-jato ihany mba tonga tany amin'ny vahoaka ohatrandreny nataon'ny mpitondra teo loha reny ozy izy 99% 1% ihany mba hoan'ny fanjakana de zay mpanao politika tonga eo ka tsy mihinana de mahantra de manontany ry hoe inona ny fomba ataony dina amin'ny fantrahana io io netsotra kely raha ny 9 isan-jato ny vola miditra amin'ny firenena na amin'ny are-pirenena reo no alefanao any amin'ny vahoaka tsy efa lasa mioaratsika ny japonais na ny frantsay io raha ny are-pirenena atsika raha ohatra ka zay ny nataon'ny mpanao politika ino izy ianao ny dina amin'io de zay ny amin'ny baiboly ny takiany baiboly amin'ny vahoaka raha ny soratra masina ampahafolony any zany hoe tsy maka afa-tsy ampahafolony any amin'ny vahoaka ny fanjakana na ny fiangonana ampahafolony any dikan'izany raha za zany eo amin'ny fitondrana mahazoaina daholo ny mpandraraha rehetrarehetra satria ny TVA sy ny taxe ange zany lasa 10% satria zay ihany ny takiany baiboly atao fa io ngena 20% lainy fanjakana amitsika vahoaka io makanesa anao any amin'ny douane mamoaka hitana na manaova taratasina tany ianao nomutation sy amoaka titre vaovao amin'ny domaine de lazao aminara 20% io ihany ny vola alonao ary mihoatra lavitra mbola miampy ny aty ambadika miresaka kolokolo zany am'izao fotoana zao lazaiko anareo da amarinareo raha diso ny zavatra teneny ianao tsy manao kolokolo ndray ny victime am'izao marary ianao amin'ny hôpitaly eo de aza manao kolokolo fa de miandrasany rariny eo maty eo mararinao io manaova taratasy ianao any amin'ny domaine karakara taratasina taninao sy ny sisa io de hoe de za de olo marina tsy manao kolikoly fa de ameo certificat juridique de ty ny dossier complet de miandry titre oresako le concours aloha fa faranako le concours amin'ny zavatra zay atao ty fa mipetraka ao ny dossier no fa tsy vita mihitsy taratasy taninao io tsy vita iny ary firy ny tanin'ny olona efa 4 taona le vahoaka mipetraka teo fa vetivety eo misy olona tonga avy any tonga de ndeha anazy ny tany miala ianareo tena misy olona tapaka lalan-draha mihitsy tena fahoana de ny fanjakana koa io ny taratasy ara-dalanako nareo tsy manana taratasy ara-dalana zany ny ainantsika eto fa raha tena piarina marina io le 20 hoe 10 isan-jato io tsy zala zaiko anareo mivaha io fantrana amin'ny firenena io kolokolany amin'ny fampianarana ozy izy ianao teo ny sasany zany ary amin'le kolokolo amin'le fampianarana eo amin'ny concours reny zany sous forme fotsiny le concours fa ny anaran'ny olona afaka efa mipetraka any zay navita nandovola daholo de ianao mianatra mifofotra mafy
tonga ny concours tsy afaka ianao grilliste efa vita miloko io zany misy hoe tiako tany ianina tiako tany ianina tiako tany ianina tiako zanaky ny ianina tsy maintsy tafiditra dia ianao tsy eo anatin'izay na mahazo moyenne 20 ary ianao tsy afaka ianao fa hoana ny fomba hidivana amin'io concours za mahita teknika an'io ary ataoko zany raha za tonga amin'ny fitondrana ho an'ny mpianatra rehetrarehetra mahazo licence ny mpianatra mahazo maîtrise mahazo doctorat sommaire lasa mitondra bajazy miasa any ambanivohitra mitondra taxi be dia ny sasany moa dia tsy mety ninona atao mihitsy tsotra kely ny fomba hidina amin'io concours misy kolokolo be da be io na any amin'ny magistrat io na any amin'ny douane io na any amin'ny impôt io na any amin'ny domaine sy ny sisa inspecteur de domaine zany sy ny sisa tsotra kely io za raha tonga eo zao no anaovako azy io fay d'examen ny mpianatra nanao concours io any amin'ny lapany Ambotsoroatra no manao correction io vita ny correction ny olona anankiray voalohany dia misy contre correction faharoa eo dia raha ataontsika hoe 500 ny olona ilaina amin'ny poste io dia trio ny noty ambony natratra 500 dia rehefa azo fay d'examen rehetra mbola tsisy misokatra fa mbola kase eo dia any amiko amin'izay za no manokatra an'io fa sy tsiraray le fay firy notiny ity retsoretsoreto dia eo ny sokafana dia eto ny secrétaire mandiky ty zany nahazo nyity lasy ty olona ty lasy ty zany lasy ty tsy mijery aho hoe katolika io sa protestant mandala amin'ny fomban-drazana sa tsy mandala amin'ny fomban-drazana mivavaka sabotsy sa mivavaka lahady avy aiza ny fehviany tsy mijery an'izany fa io no mahazo noty ambony dia io no afaka amin'io concours io no mahazo an'io poste io mety vita pasteur daholo ve ny andraikitra rehetrarehetra zay inona fotsiny ametrahana ministère na fainabeazam-pirenena apapetrako ministère ny fabeazam-pirenena nanao kolokolo amin'izany ary angao ny concours mandeha isam-bolana io nge isa taona raha betsaka zany hoe anatin'ny taona ray ahy zany indrem-pandeha zany manaraka an'ireo an'ireo na any amin'ny polisy io na any amin'ny gendarme io na aiza hanaovana concours hatrany amin'ny rangazimana militaire ane amin'izao fotoana zao sy tafiditra anao zanako tamin'ny dovelina raha tsy mandovola fa zany tsotra faran'izay tsotra hidivana amin'izy io ary raha zay ko amin'ny kolokolo zako rehefa hoe mpianatra io no navitan'io za tsy hijery an'io tsy okoriny hoe jerefa ny ty mpianatra ty afaka dia isy teny amiko hoe ohatrany tsy apokalypsy io dana mipitsika any mialatsiny amin'le fitenin'ny tanora rehefa tsy mahay ianao dia tsy mahazo ny toeran'io na apokalypsy ianao na izy ianao na izy tsy tonga eo anao ary za koatsy ianao hoe ho ataoko ministre ianao na ataoko DG dia mandovola ianao vao mahazo ny toeran'io rehefa ianao no mahafenony fepetra sy ny condition mahavitan'io dia asaiko manao planification anao fotsiny ianao ataovy ny planification anao anatin'ny 3 mois 6 mois herintaona dia iny ny indicateur anarahako anao fotsiny hoe vitanao ve le izy raha vitanao le izy 3 mois toizanao zany tsy vitanao manazava amiko ianao hoe zao ny antony tsy nahavitako azy tsy feno ny condition ny ilaiko anatanterana azy omeko anao ny condition anatanteranao azy dia toizanao le izy raha vitanao le izy dia anao toizanao mipetraka amin'ny toeran'io ianao raha tsy vitanao le izy ny indicateur anao fa narahako mialatsiny aminao fa tsy famitakaetotsika tsy vitanao ny asanao dia misolo olona kafa koa ianao fa tsy miandro olona fa mitabataba aty amin'ny vahoaka hoe asory io fa tsy mamely zay vao analan'io dia amindra anazy any amin'ny toerana hafa koa ity izy rehefa tsy mavoaka rehefa tsy vita dia mijanona fa tsy hoe afindra toerana hafa ry satria hoe akamakama tsy isy trono azy zany rehefa tsy mety amintsika vahoaka zany aza mba mifidifidy an'izany pastira mahiolo zany fa zany no ataoko zany fampanao politika ihany atao ao roa ka tsy mety amintsika zany fa za lazaiko aminareo mianada fa be da be ngeny tsy faly amin'izany zavatra ho ataoko zany fa hanao zay fomba rehetrarehetra mihitsy ho inona ny bloke enan'io rangah io satria tanana zatra mitsotra sarotra be ny mamoritra an'izany ary za tsy mbola nina mbola mbahoaka teto mbola tsy nanodikodana are-pirenena teto ary tsy mbola nangolo-karena tamin'ny are-pirenena teto raha to hoe lazainy hoe ny apokalypsy mangolo-karena amin'ny fahafolo-karena io tsisy amin'ny anarako na tany io na fiarakodiny apokalypsy fa ny fiangonana daholo io zay koa nataoko raha tonga amin'ny fanjakana zay volam-bahoaka fanampiana avy any ivelany 7 milliards ny fanampiana trosatsika amin'izao fotoana zao voaka farany 7 milliards de dollars nefa ny lalana andrano fasika am'Bato-Béni tsy vita
ny lalana kely tsy haiko io 25 kilometre safiry io mbilobe voemara tsy vita question tsy haiko na 190 kilometre mananara marotsetra sonerany vo ny mpianatra mbola sahirana mitady droit d'entrée na any amin'ny EPP na amin'ny lycée any amin'ny université brousse 120 000 inona olona ny vitany 120 000 mandritry ny tao-pianarana anankiray am'izay mbola tsy azo koa ary izy mitovitovy amin'ny karaman'lehibe ny fokotany nefa 7 milliards nytrosatsika dia nakaiza daholo ary le 7 milliards dia natao inona 90 zany lasany-dralahy daholo na ny 570 fa zarana misy ny 5 tonga ny vahoaka fa iovy io fa dia zao tsaratsika vahoaka misafidy nareo tsy mety aminay zany rapasy fa anao mitanona any am-piangonana any za miverina any amin'ny fiangonako raha fa tsy mety zany zay no ataoko tsiny fiarahantsika pasteur fandray mava kosa fandraisana ihany le resaka peste to miresaka fahasalamana paritaka izy hoe ty Madagasikara fahitan'ny pasteur Mayola azy io izy io zany loto loto ny mampatonga an'io fantrana ny mampatonga an'io rehefa matra ho an'ny olona dia maloto ny olona satria na vola vidanana savony ary tsy anana ny rano androna tsisy eo aminy rano sotrony rano maloto ny loto eran'ny tanàna feno dikan'izay tonga ho azy ny aretina fantrana ihany ny antony zany fa zao tena misy io za zao vao nijery tamin'ny France 24 teto Mazenga efa 3 ny efa maty efa misy zany dia ny magagana amin'ilay fanjakana za mino fa tsy 3 zany nefa maty amin'io fa afenipenina io zavatra io satria lasa vadika politika le izy ka raha afenipeninao izy io dia vao mainka ifindra le aretina maro ny olona voan'le izy na ny ray trano ary mety voany satria le peste pulmonaire tena mifindra amin'ny alalan'ny fifampiresahana fotsiny na hoe veriny sotronao iny ny sotrony olona koa satria mbola tsy tena vo grave be zany ianao na sotro inananao na fofinaina fotsiny dia efa mifindra raha misy ray vo zany ohatrano fa mety misy 3-4 mety efa vo koa fa mbola tsy tena grave le izy dia nidikan'izay tao hoe maty le olona ny mitoerana tsiraray avy any tsy malala an'izay toromarika atao dia ny olona koa rehefa maty mbola misy mitomany mbola mikohaka amin'le le faty eo tena nefa iny dia efa mampifindra n'le aretina koa dia eritrereto amin'izay firy no faty amin'io fa zao ny fanjakana aloha fa manao ny adidiny sy andraikitriny fa izy io tsy tokony hoe fa mipoko ohatran'io ny aretina peste vao mandray andraikitra fa io za dia milaza amintsika tsy vitan'ny fanjakana rery io fa itsika vahoaka mihitsy ny tokony handray andraikitra tsy raharay amin'ny manodidina antsika zany amin'io fahadiovana io dia raha vao maheno tsika hoe misy marary mandora koaka dia misy raha marary be ny loha dia misy tazo mahery misy tody tarimo aty amin'ny helika aty amin'ny fe tonga dia manatonina dokotera malaky fa aza miandro hoe aloha inana eferalga na tsy haiko ina fanafody sy namandray fa 48 heures io dia mahafaty ary ripaketotsika raha ohatra ka tsy handray andraikitra daholo fa tokony samy mandray andraikitra isam-pianakaviana isam-pokotany fa raha ny fanjakana tsika zao mijery amin'ny tele reny ao Tananarivo ihany ny fanjakana mandraraka DDT ho tonga ria mahabiby izy andraraka an'iny mbola tsisy eto fa any fa io koa zany amin'izao fotoana zao koa kaikaiky ny fifidianana dia lasa atao fitaovana ihany koa izy io mba hoe tena mametsika koa ny fitondrana afatandremo dia anjaran'ny vahoaka moa zany mahita fa peste io dangereux io ary tena mandripaka tena anatin'ny fotoana foy dia mety analy ny olona fatiny io fa samy mandray andraikitra zany tsika tsiraray hafa zay anjarana fivavahana koa mivavaka sady manentana ny olona amin'izany zavatra zany ny asa vita ny fampitsarana izy izy ny vi pasteur Mayola ary mbola manantena izay fa iona aminao rehefa tonga eo amin'ny fitondrana ianao ary zay dia anaraka akaiky an'izay rehetra vinavinana asanao izay hoe tanteraka tokoa fa izay ary zay romena dayany mbola andray anao amin'izay fotoana izay hoe io ary le zavatra nytenen'ny pasteur Mayola fa tanteraka na sy tanteraka dia isorana manokana pasteur farany angamba tena farany averiko zany tsy za rery no avitan'izany fa raha samy miara-mentana tsika voaka malagasy rehetra amin'ny zavatra nyresahako teo 7 taona 3 taona sy tapany fotsiny dia efa misy fiovana be 7 taona
tratratsika ny fandrosoan'io amin'ny ataontsika hoe ny mauriciana sy reto firenena japonais reto fito taona fotsiny raha ny arenantsika eto tratratsika io raha miaraka daholo isika fa io tsy vitako za rery sotra to Merci dia isorana ihany koa pasteur Mayola ny vahiny teto amin'ny fety lavitry ny M3 TV tamin'ny ity androany ity isorana koa Hervé dia isorana ihany koa isika rehetra tanaty-tokantrano tany sy ny teknisianina rehetra natotosa izao fandaharana izao tsy ihany koa ny tsy saotra ny mamany sitraka etsy amin'ny fokotany manga nampiakanjo anay tamin'ity fandaharana mandray vahiny manokana ity velomitompoko